Ahoana marina ity Fahantram Bahoaka ity e. Resy Madagasikara. Tsy mandohalika intsony fa mandady mihitsy ankehitriny. Ary obabena indray atsoatsy raha mitoy ny fomba fitantanana ankehitriny io. Tsikaritra tanteraka mako. Fa tsy mifototra amin'ny tena fiainany vahoaka andavanandro mihitsy. Ny asa sy ny tetikasa izay ho ataony ny mpitondra. Manginy fotsiny ny tsy fisiany paikady matotra sy ny tetika voavolavola amin'ny fanatanterana ireo hevitra izay misavoana momba ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka io. Raha tena zoina ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia miverina ao anatin'ny fiainana toy ny tamin'ny andro ny tetezamita izay nitondrany ny filoha ankehitriny io ny firenena ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ity manko no nambaran'ny Prime Ministra izay lehibe ny gouvernemanta ny alahady lasa teo. Efa voalaza ny andriamatoa filohan'ny publika tamin'ny taondasa fa miditra anatin'ny fanatanterana ny plan marshal atsika. Ny dikan'izany plan marshal zany dia ny ezaka manokana ataontsika amin'ny fanamboarantsika fotodrafitrasa fototra. Anatin'izany ny sekoly, anatin'izany ny hopitaly. Amin'izao fotoana zao reny rehetrarehetra reny dia miteraka asa izy reny ary miteraka ataoko hoe fiarina ihany koa amin'ny reny orinasa izay misitraka ny fanaovana an'ireny fotodrafitrasa fototra reny. Izany no fanazavany ny Prime Ministra. Ny tsara ho fantatry ny rehetra aloha dia asa fanao mpitondra amin'ny andavanandro izany ho lazainy teo izany. Ny ilain'ny vahoaka izao dia ny fomba hitsinjovana sy ny fanatsarana ny fiainany ary ny fidiram-bolana. Hatreto tokoa manko dia tsy hita taratra ny tena vipaky ny asa izay nolazain'ny Prime Ministra io any anatin'ny vilan'ny vahoaka sy ny kibon'ny vahoaka ary ny olana izay hatrehan'ny vahoaka. Hoy mantsy ny vahoaka madinika raha nanao fidinana ifotony lehiben'ny mpanohitra ny alarobia 7 ny volana May 2024 ity. Izany no fitarenan'ireo mpivarotra madinika izay hita fa miroborobo tokoa amin'izao fotoana izao. Inona no ifandraisan'ny olana hatrehan'ny vahoaka amin'ny sakafo arapaka sy ny fanamboarany fanjakana fotodrafitrasa tahaka ny lazain'ny Prime Ministra teo? Ny mpivarotra madinika eny amin'ny sisin-dalana izay enitsika teo izay. Fa ity ihany koa no fitarainan'ireo mpitatitra. Ijery mihitsy nya iresaka aminareo amizay inona tokony ataontsika satria inona natao raha fa tsy mesaka ny transport inona nataontsika tena raha fa zao a ny fanantenana amin'ny famonjenanareo ihany manantenana reo. Salama. Zao e. Ambositra zao. Dia mahita entana eto foana. Sara dia seroma zao fa tsy dia misy entana. Kilao. Tsy mandeha aminao fa dia apepre tomba maso fotsiny. Ay tomba maso ity. Mazaka firy ny fiaina fa mandeha firy ihany. Eo amin'ny roa hetsy eo ny azo ny freleta. Raha betsaka. Dia nareo ndray lehilahy nivany eny mpitondra olona. Afaka mitondra raha hoe roa manko zao ny tokony entany tompo fourgon tony miaraka tompony entana.
fa le entana zany entina fa ny sakafo tsisy sakafo entana ihany zao no entana ihany dia misy dia mandritran'ilay confinement iny reo tsisy mihetsy aloha tsy mihetsy zay ka zay tolo azo saratsaina mazaloha sahirana mihitsy azo saratsaina jerenareo aty aho a dia ena aloha tena tsy andehan'izy izy ty batraman ty jery a dia ty eno anareo a dia ty resaka aminareo mihitsy a fa tsy rariny mihitsy mazan'ilay voaka sady tsy misy ny asa tsy misy ny tena noana fantatro zany matoa tamin'ny heritonà raha tsy vita dia mbola tapohana amin'ity ihany tsy miasa tsy naniraka olona nakativy za mihitsy nakativy jerenareo a eno a mandeha tsiraidray le olona mandeha tsiraidray mandeha tsikelikely satria misy valopy misy fanafody misy bony misy entana ampiatsena misy fanamboaratrano so rehetrarehetra sy dia aterin'olona tsiraidray eo le izy zany vola hiditra tsy misy ny vidim-piainana misonty atao zany ny asa atao a tsisy atao ny asa tsisy ny asa anao ihany ilainay anao ihany mahavitanay izany no olona natrehan'izy ireo amin'izao fotoana izao ninonina ambaran'ny mpitondra dia andraikitra izy ireo no mamaha io olana io izy ireo no nametraka ny fepetra koa nahoana no tsy hainy ny mitsinjo ireo vahoaka mitondra faisana vokatra izany dia hoy hatrany ireto vahoaka ireto hoe tatsaretsaretsa zay momba ny fitaterana na mpanerana dokerana soferana tompona tôbila na guichet na mpivarotra na zay mivelolety e toa dia nikatona daholo dia saminoana dia tsisy ny olona afaka mandefa entana daholo ny entana dia olona ray any ao amin'ny devan jaly zay sahirana zay tena sahirana matoky anao zay fa sahirana mihitsy zay anisy ty alala misy a tsy mba mijery mihitsy izany zekatra am'izao mbola tsy nandalo taty mihitsy izy tsy nandalo taty mihitsy zay filoha teo na zay mpitatana rehetra zany mbola tsisy nandalo teto ianao zao ny voalohany tonga eto ianao nametraka anay eto dia ianao ny tianay hatramin'ny farany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny manohana anao foana izay tompoko ampanateranay nefa tsisy zavatra vita zao ny iainanay eto non zay zao non mba olana transport mangataka zany zay vahity aleona aiza mivarotosika ay le varotosika ahoaka majinika zao mahazo azo loto iny eto foloko mba hijerana eto jerenay izy raha savatry zao mba jere ohatra zao ataony tataravaly zao zay marina mihitsy izay voalazan'izy ireo izay matoa ny mpitondra nanaiky hitantana ity firenena ity dia mahazaka sy mahita vahaolana amin'ireo izay sedra miseho eto amin'ny firenena inona no tsy hamahana ny olam-bahoaka tsy tongatonga ho azy ny fidinana ifotony nataon'ny lehibe ny mpanohitra iny fa mba ahitany ny tena zava-misy marina iainany vahoaka amin'izao fotoana izao izay no nahatonga ny hoe izy tenany mihitsy no nidina ifotony fa tsy naniraka solon-tena hoy mantsy izy hoe tonga ty aminareo a iaino anareo dia ijery dia ijoro an'izay fa za matazo reo ijoro ny tena mamay amonjy anareo a sotra be marina tena inona ny azoko atao amonjena anareo ary zany ny ilanan'ilay mpanohitra mba milazany tsy mety ataon'ireo sy mba ahafahan'izy ireo manitsy zara reny andraiky ny tanteraka izany amin'ny mahalehiben'ny mpanohitra azy ny lalam-pandrenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io tamin'ny taona 14 no manome izany andraikitra izany inona tao anatin'ilay plan marshal tokoa moa no efa tanteraka ankehitriny kibonoana sivilany goka no iainan'ny vahoaka fotodrafitrasa no irairay ny mpitondra fa ahoana marina izany no mahatonga ny hoe
olona mananatrakefa no ilaina mitondra firenena sy mitantana firenena. Izao no vokany fa raha idiny ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Soa ihany aza fa teo ny mpanohitra mijery ny manahirana ny vahoaka ireo mba ahafahany manitsy ny mpitondra io. Saingy ny hita moa dia hafa foana no fandraisan'ireo mpitondra mambahoaka ny fietsika izay ataony filoha Marikaravalmanana io. Ny harivan'io izay nanaovana fidinana ifotony teny an-tsena io manko dia feno mpitandro filaminana indray ny trano fonena ny filoha Marikaravalmanana teny Faravohitra. Fa ahoana marina ireto mpitondro reto e. Ny lalam-pandrenana izay nosoratanareo tamin'ny taona 2014 ane ka manome malalaka ny vahoaka malagasy ivezivezy amin'ny taniny e. Vahaolana amin'izao fahorian'ny vahoaka malagasy izao ve ny fanaovana andromaso ny trano fonena filoha Marikaravalmanana io? Ity mantsy no zava-misy eto amin'ny firenena malalantsika ity amin'izao fotoana izao. Tena nahafantarana zany Soudan zany dia faran'ny firenena tena mahantra tanteraka tany Gisitra. Zao Soudan any aloha Madagasikara dia inona no resantsika? Le Soudan zao dia nahazo hoe zany hoe ny frantsay dia vonina amafa ny trosany 4 milliards d'euros, dia vonina me vola 1 milliard 500 sa 400 ho anazy ihany koa. Fa le Madagasikara zay le resantsika hoe ministère régalien, ministère des affaires étrangères, tsy an'ilay fitondram-panjakana akory ny mampiasa an'ireny na le olona manao an'izany responsable an'izany raha iraisam-pirenena zany relation internationale ny nivon'ny présidence anaty gouvernement. Tsy mba mahita rirany, tsy mba considéré ny olona satria tsy mana crédibilité le filoham-pirenena e. Tsy rarahiny frantsay le filoham-pirenena e, tsy rarahin'ireo firenena rehetra zay mivory ao anatin'io resaka fanomezana vola financement ho an'ny firenena afrikana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe aiza no iafaran'ny vahoaka malagasy? Nitsidika tany atsimo moa ny filoham-pirenena ny herinandro lasa teo iny. Andraiky ny raha teo izany. Saingy nitakina dia hoe tsy ho fampanantenana pokaty tsony no omena ny vahoaka sy ho fahanana ny vahoaka malagasy izay efa miady amin'izao vidim-piainana izao. Ny tena nanaitra dia ny fahitana ny filoham-pirenena nakasary tao anaty raketa. Tena mahamenatra. Fa angamo lasa raketa indray no foto-tsakafo ny vahoaka malagasy? Ny tsy fisina no inanan'ireo avana any atsimo io raketa io. Ireo raha teo no zava-maniry mahazaka ny toe-tany any. Raha io fihetsika nataon'ny filoham-pirenena io manko dia toa milaza fa ho afa-pahasahiranana amin'izay ny any atsimo satria maniry maintso mavana ny raketa. Mila fandinihana ny fihetsika sy ny zavatra tokony atao satria firenena no tantaniny. Tsy mahagaga mihitsy raha ohatra izao ny fiainam-bahoaka satria ny fisehosehoana sy ny fizahozahoana no mahamaika ny mpitondra fa tsy hamaha ny olam-bahoaka mihitsy. Any ka ny asa efa natomboky ny mpitondra teo aloha sisa no ireharehana. Fa ny zava-baovao sy ny fampanantenana rehetra ho toy ny Dubai sy ny Paris ary ny maro hafa kobaka mbava fotsiny. Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?